d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadina amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka sy tady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tanana. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana toko 720 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompo indray amin'izao fandaharana natokana ho an'ny chaîne d'honnêteté izao. Alohany iresahantsika izarana ny tenin'Andriamanitra dia hiaraka hivavaka isika. Sotranao zahay ry Andriamanitra rainay eo noho ny fitiavanao anay, tsy mitsahatra ianao ny resaka aminay, mananatra anay, manitsy anay, manotoro hevitra aminay ary koa mampahery anay amin'ny alalan'ny teninao. Ankehitriny ary dia ampianaro ny teninao zahay fa tia handeha amin'ny fahamarinanao, tia handeha amin'ny fitiavanao, koa dia very tompo mitenena ao anatin'ny fonay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny tompo amintsika rehetra ny fahasoavana ao amin'ny Jesosy Kristy tompo, ny fitiavana ao amin'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, manonona ny fiadanana ho atsika tsiraray avy. Ten'Andriamanitra zay tiako zaraina dia ten'Andriamanitra fosy izay efa fantatsika ihany, dia any ao amin'ny Efesianina toko 5, Efesianina toko 5 ka ny andininy 4:20 manao hoe mifaharary ka sikino fahamarinana ny valahanareo. Dia ny andininy 4:20 fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamazinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo manohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo. Ady ny fiainana hoy ny fiteny. Isika izao ry havana dia olona noforon'Andriamanitra tahaka ny endriny. Zany hoe raha noforona tahaka ny endrik'Andriamanitra isika zany dia olona ara-panahy, olona spirituel, fa tsy nofo ihany. Ary maro ny zavatra zay iainana tsy voavahan'ny saina, na ny vola, na ny fahaizana amin'ny zavatra maro sy ny sisa, fa ara-panahy. Aoka ho tadiditsika fa isika zao dia tsy nofo ihany fa ara-panahy. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra eto milaza hoe isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanahy ratsy amin'ny rivotra, satria ianao koa dia ara-panahy nanaovan'Andriamanitra anao, nofo saina fanahy. Lasa ny eritreritro tamin'ny lahady teo nijery ny filma tany am-piangonana mikasika ny Mosesy, filma ny Moïse ozy, tany amin'ny fiangonana iray aty ambanivohitra aty aminay aty, zay mitantara ny fampahoriana ny zanak'Israely, ny fiandohany sy ny lalana rehetra zay nalehany.
ary tamin'izany a dia mahavariana sy mahatalanjona ny fomba ny tantaran'Andriamanitra ny Mosesy ahatonga azy mpitarika hanafaka ny zanak'Israely. Fa afoeziko ny tantara fa rehefa tonga teo amin'ny ranomasina mena de tsy afaka nandroso ny zanak'Israely ary nefa koa tsy afaka miemotra satria avy aoriana ao ny reo Egiptianina. Dia lasa ny eritreritro ary bosesika tao an-tsaiko ny fanontaniana maro manao hoe siantifika iza no afaka hanazava ny fomba ny sarahan'Andriamanitra io ranomasina io. Dia niantona tetsy sy teroa ary afaka nandeha teo amin'ny tany maina ny zanak'Israely. Zanak'Israely 9 million 9 tapitisa. Iza lahy ny olona manam-pahaizana siantifika afaka hanazavana zany hoe ahoana no nahatonga ny ranomasina io avy de nisaraka de niantona tato akavisy akavanana de nisy tany maina teo nandehanan'ireo zanak'Israely marobe reo. Ahoana ny fanazavanana zany? Sarotra ny manazava izany amin'ny saina, amin'ny nofo, satria ara-panahy izany. Herin'Andriamanitra. Andriamanitra ny teny de nisaraka ny ranomasina. Ka mahagaga tokoa ve raha ohatra ka Davida mamerimberina ao amin'ny salamo rehefa mamakitsika hoe de niteneniny mafy ny ranomasina mena ka tonga maina izy ary nitondra azy nita ny rano lalina tahaka ny hefitra izy. Ao amin'ny salamo 4:7. Ary impirimpiry Davida no mihira mankalaza nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra. Zavatra mahatalanjona tsy azo eritreretina ny zavatra izay nataon'Andriamanitra nanehoan'ny heriny. Ara-panahy zany. Ka hoy Davida, aza misy adinoinao ny fitahiana rehetra. Mora manadino isika reo zava-mahagaga maro izay ataon'Andriamanitra, inona de eo amin'ny fiainantsika azy. Mora manadino isika. Zava-panahy zany ary tsy ho takatry ny nofo. Ka ny tiako lazaina de zao, ianao io ry havako zaho de ara-panahy ihany koa. Ny ady mora atretsika, zay atretsika isan'andro de misy mifangaro koa amin'ny ara-panahy. Fa tsy vitan'ny heritsaina fotsiny, tsy vitan'ny fahaizana na fahalalana na fianarana natao, fa ara-panahy. Ary zany ny antony tenenan'ny soratra masina hoe isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drafa, mitolona amin'ny fanahy. Misy zavatra hafa koatra ny zavatra hita maso sy azo tsapaitanana ny ainatsika eto amin'ity tany ity. Inona ary moa no azonao tao ohatra raha naka ohatra ny amin'ny ranomasina teo a? Tsy misy sambo na lakana na helikoptera iampitana, fa herin'Andriamanitra, ara-panahy zany. Toy izany ny fisehoan'ireo fakam-panahy sy ny zavatsarotra atrehintsika matetika. Very-hevitra ianao ary tsy mahita vahaolana rehefa manoloana zavatsarotra isan-karazany. Efa natolotra ho an'ny tompo ny tenanao, nefa de mbola lavo ihany ianao ary tsy matohitra ianao satria nahoana? Isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà. Dodin'ny fahavalo ianao, koa tafio ny fiadian'Andriamanitra. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Fitafiana fiadian'Andriamanitra, mitafy fiadian'Andriamanitra. Tsy fiadian'olombelona fa fiadian'Andriamanitra. Izay ihany no azahoanao miady, mifahatra ary mandresy ny fahavalo. Ka hoy ny soratra masina, sikino fahamarinana ny valahanareo, amin'ny teny frantsay de hoe
ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Resaka fitafy io, mitafy ny fiadian'Andriamanitra, tsy ny fiadianao. Zaho avaram-pianarana, matanjatsaina, maranitra, mianatra, psikôlôgy aho, mahay manodina resaka isan-karazany aho. Tsia, fiadian'Andriamanitra. Jesosy no nilaza tamin'ny mpianany mantsy. Raha ravoravo ireo mpianatra ireo rehefa avy nanao fitorinan'ny filazantsara, nanao évangélisation. Tahaka atsika koa rehefa avy manao évangélisation de misy fifaliana ao, de mitantara an' Jesosy izy hoe nafinaritra zany Jesosy a, hainao Jesosy na ny demonia aza dia nanaiky anay noho ny anaranao. Tena naombo mihitsy ny fitoriana filazantsara nataonay. De hoy Jesosy, aza mifaly fa manaiky anareo ny fanahy, fa mifaly fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Fa izaho nahita ny Satana latsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra. Efa nahita varatra ny latsaka avy anao ry havako. Zany varatra amin'ny latsaka zany a, zay ilatsahany de tena maty raha olona, ary may zay tratrany, tena zava-doza zany hoe varatra amin'ny latsaka izany. Tahaka an'izany no nilatsahan'ny Satana avy any an-danitra miaraka amin'ny demoniany romotra, ary ireo ny fahavalontsika. Ka hoy ny Tompo hoe tafio ny fiadiana rehetra. Hiady amin'ny kolikoly ianao, hiady amin'ny tsy fahamarinana ianao, tafio aloha ny fiadian'Andriamanitra rehetra. Ka ny ray zay ho raisitsika amin'ireo fiadiana ireo a, de efa voalazako teo hoe misikina fahamarinana eo amin'ny valahanareo. Manaova ceinture fahamarinana, fehikibo zany. Raha ohatra ka raisitsika ny lehilahy mantsy manao pataloha, ary le pataloha de mila fehikibo, mila ceinture. Tena ilain'ny pataloha ny fehikibo, sanatria raha ohatra ka tsisy fehikibo a, mirotsaka le pataloha, zava-dozany izy zany raha ohatra ka tsy misy ny ceinture. Eo amin'ny fehikibo no anasisiana koa tamin'izany andro zany ny sabatra, ary io fehikibo rehefa fatotra de io ny ifaharana. Ka mivoalaza eto ny fehikibonao de fahamarinana. Fahamarinana no iadianao amin'ny kolikoly, ady amin'ny tsy fahamasinana. Raha eo amin'ny biraonao ianao, tonga ny tolotra, miresaka, manambitamby hoe ao rehefa omeko an'ity ianao hoe, de hoy izy ny tenin'Andriamanitra, tsapahoaingana le ceinture anao. Inona zany? Ahoana hoy ny soratra masina? Ino io ceinture io? Fahamarinana. Ry havako, ny tena ilainao amin'ny fiainana, amin'ny maha-kristianina anao zao, tsy fitahiana zany miazakazahany olona ankehitriny, tsy vola, tsy harena, fa tenin'Andriamanitra mitsatoka ao am-po, tenin'Andriamanitra iainana. Io ny ceinture. Ivelomana ny tenin'Andriamanitra, sabatra rao lela io. Io no miteraka fahatahorana an'Andriamanitra. Io le voalaza ny oabolana hoe ny fahatahorana an' Jehova no voaloam-pahendrena. Tsy teny ianao hoe zaho anie mbola olombelona ka mba mety malemy ihany aho. Tsy ry havana, tsy baiboly zany teninao zany. Malala olona anankiray aho, chef de service tao amin'ny concours administratif.
nafana de nafana ny kolokolo tamin'izany mba ho tafiditra fonctionnaire de tonga ny olona mitady hevitra sady mitady hanao kolokolo zany hoe hanao risoriso. Nasian'le mpanompon'Andriamanitra petadrindrina tao am'damosiny tenin'Andriamanitra io izay miditra eo de mamaky de miemotra ny tanany satria menatra noho le tenin'Andriamanitra teo. Izany lehilahy izany dia marina teo anatren'Andriamanitra ary tsy nandray kolokolo izy mandra-pialany teo. Azo atao ny ho marina raha miaraka amin'Andriamanitra sy ny teniny ianao. Fandresenao voalohany de hitohy atrany ny fandresena ka ho mpandresy ianao fa tsy ho resy akory satria ny tompo momba anao. Ry havako, mitady olona marin'Andriamanitra, olona manolo tena ho azy ka ho tafiny hery hampandreseny ataony velonao ampony ny teniny. Ka raha tonga lay mpifakafanahy dia haneno mafy ny trompetra ny tenin'Andriamanitra izay ao anatin'ny fony hanaitra azy ka tsy hanaiky ho resy izy. Sikino fahamarinana ny valahanareo. Itsinona izany fa ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra hifaharanao manoloana reo fakapanahy, handresenao ny tafika ataon'ilay ratsy. Tadidio tsy amikery na mifahendrena na fahalalana no handresena izany fakapanahany vola izany fa amin'ny fanahiko hoy Andriamanitra Tompo. Aza misaraka amin'ny fanahy masina ianao, ilay fanahy masina zay nanaovana tompo-kasehanao, io no angataho isan'andro. Aoka ho fenona ny fanahy isan'andro, aoka ny fanahin' Jesosy Tompo hitaridalana sy ho mpanolotsainanao amin'ny fotoana rehetra. Manao izany izy. Zao anefa raha makasitraka ota ianao ao am-ponao de tsy ara-dalana aminao akory ny fanahin'ny Tompo. Betsaka ny olona mivavaka ao meo ny fanahinao Andriamanitra feno ny fanahinao nefa makasitraka ny karazany ota ao anatin'ny fony izy. Raha ianao ve tia zavatra maloto ny tianao, iny ianao fa rehefa manana fotoana de roman, famonon'olona, meurtre, zakarazana, zany ny zavatra vakinao sy mahafinaritra anao. Ara-dalana aminao ve ny fanahin'ny Tompo am'izany? Mihaino mozika ianao de iny mozika mampitsinjatsinjaka anao sy mampandindy fahatany anao, zany ny zavatra tena mahafinaritra anao. Hiara-dalana aminao ve ny fanahin'Andriamanitra am'izany? Tria tompoko. Fanan'Andriamanitra ny zavatra tiany, fiderana, fankalazana, fitsofana an'Andriamanitra, zany ny tiany fanan'Andriamanitra. Ka raha tianao ary ny hamenonanao amin'ny fanan'Andriamanitra, zay zavatra tiany le fanan'Andriamanitra no ataovy isan'andro isan'andro. Zay zavatra tsy tiany azo atao de ho tamana ao aminao ny fanan'Andriamanitra, ary izy hameno anao fiainana feno fandresena. Ataovo zay mahatamana ny fanan'Andriamanitra ao anatinao de ho resinao ny kolikoly. Raha vo tonga am'birao ianao mivavaka, tazomy ny ceinturanao ty le fahamarinana de ny tenin'Andriamanitra, de le zavatra mahafinaritra ny fanahy masin'Andriamanitra no ataonao, no teneninao, no resahinao, no saintsain'ny fonao, hamenonao ny anatinao ao. Am'izay fotoan'izay de ho tamana eo akaikinao ny fanahy ary hitalidalana anao sy hanome tolotsainanao ary hampandresanao.
hivavaka isika. Andriamanitra manoloana ny zavatsarotra maro zay hiadianay ankehitriny. Te hijoro amin'ny fahamarinana izahay, tsy te hanao kolokolo izahay, tsy te hanao zay mampalahelo ny fanahinao izahay. Maro ireo fakapanahy izay miatra aminay. Avery Tompo, aokare mba ho toerana mahatamananao ny foko. Ongoty ireo fakamangidy ao anaty, fitiavatena, ny filana, ny tsy fahonona-tena, ny fitiavam-bola, zay zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ongoty rery Tompo, dia mba ho toerana tena mahatamananao ny fo, ka hananana fiainana feno fandresena. Iriko ahatamananao tokoa ny foko ry Tompo. Atolotro anao, atolotra ianao ny fiainanay. Arovy mba tsy ho voaloto ny ao anatinay amin'ny rano Jesosy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no angatahana izany. Amen. Izao falasa fomba fanao tsy mamena titsonizao manomponany amanitra sady lasa fomba manao ny voninahitra sy ny vola no atotra kolikolo manany tanorana nefa sola de bensaribakolo fa ianao rara tsisy vola dendemela tanteraka mihitsy zao hoe vola marana Enoy, ny fitiavam-bola fototry ny ratsy rehetra hoy ny baiboly. Fisika nefa ty dia tena mankafy ary miondana kolikoly. Tena mampifarahotsana mpirara ity Hoe ahoana? Natotafitotra mpiangonana nisy ty kato makahy Aha! Namemsika zareo zay mitena zambetoleo mitenonany amanitra no ifikiro ampiray ny feo sampaniray tao ampiangonana deo any ampangabe rino voasaka amin'ny fivondronana tsy fenary ny papie Entsangany Ramse Ramse Mokirezole Kutaksai ni fani fetiar Kena sananande Arrezani fenune Ami
ny ray tsy mba azo ambanina fa tena miteraka fifandrafiny rehefa ny mariny izao ny vidina dia iza itsony no azy itokiny misy ireo zatra nandray tamin'ny tanany nefa dia ozona ho an'ny taranany tsy mba matahotra hoe misy farany belzebuba ny taony ianarany aha rehefa nataony fanadiadina dia tsapa fa maro ny mbola tsy lina hoe rany vahoaka ny mirahina dia foana tanteraka ireo ampidina firisanjato ny kristianina nefa dia maro ireo zay mody fanina sady mikipy no mihinan-kanina avy amin'ny lalana tena tsy marina ahoana tsara handao ary e efatra nasiuramonitsunisika etwata ani hoy ny soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana toko 710 andiny fatelo amin'ny 20 tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao renareo teo ny fandaharana Chaîne d'honnêteté.